Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripy no hajaina. Raha tamina lahady lasa teo tsika naka ireo nofy anankitelo zay ratsy indrindra amin'ny zanak'olombelona, dia amin'ity androany ity tsika haka ireo nofy anankidimy zay ratsy indrindra amin'ireo vehivavy. Rehefa miteny vehivavy atsika dia tafiditra ao avokoa na vehivavy lehibe, na tanora, na manambady, na mbola mpitovo, na mbola zazakely, dia tafiditra ao anatin'izany avokoa. Ka raha vao mahita iray amin'ireto amin'ny nofy dimy reto ny vehivavy iray, dia aoka izy hangina anakombona ny vavany, tsy tantaran'izany any aman'olona. Voalohany amin'izany, raha ohatra ka nahita izany vehivavy zany tao anatin'ny nofiny ilay volony mainty nivadika ho fotsy tao anatin'ny nofy, dia tokony hangina izy satria ratsy ho azy izany nofy izany. Saingy kosa izany nofy izany dia tsara ho an'ny lehilahy. Ny faharoa kosa, raha ohatra ka io vehivavy io nahita tao anatin'ny nofy fa izy dia very kiraro na ilan'ny kiraro indrindra, izany ihany koa dia nofy ratsy ho an'ny vehivavy. Ary ny nofy fahatelo, raha ohatra ka nahita izy tao anatin'ny nofy ny lalao zaza tsy fantany, izany hoe sady tsy zanany, tsy zanany rahavaviny, tsy zanany anadahany, tsy zanan'olona eo akaiky eo, tsy fantany mihitsy zany zaza izany, dia aoka izy tsy hitantarany zany filalovany an'izany zazavavy ao anatin'ny nofy zany. Indrindra moa ny vehivavy célibataire araka mivolazan'ireo mpandika nofy. Ny nofy fahaefatra dia ny fahaverezan'ny firavaka ao anatin'ny nofy. Ny firavaka dia mety ho kavina, mety ho rojo, mety ho peratra, mety ho vangovango, mety kavinorona. Izany rehetra zany dia firavaka amintsika olombelona. Ka raha ohatra ka vehivavy anankiray nahita tao anaty nofy nitady ny firavakany ka tsy hitany, indrindra ny firavaka volamena, dia izany tazominy ho anazy rery, tsy ho lazainy any amin'ny hafa fa ratsy, tena ratsy izany. Ary ny nofy fahadimy farany dia ny fahitany vehivavy anankiray ny fampinonony olona tsy fantany, izany hoe nampinono izy olona tsy fantany, na zaza nampinonony, na olon-dehibe, fa tsy fantany io olona io tao anatin'ny nofiny, dia aoka ho tazominy tsara izany fa ratsy ho azy ireo nofy anankidimy ireo. Ka ho antsika rehetra, ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ny nofy ozy izy dia mijanona eny amin'ny tongotry ny vorona manidina raha ohatra ka mbola tsy nitantaraina sy nadikan'ny olona. Fa rehefa nitantaraina ka nadikan'ny olona kosa izany nofy zany, dia ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Ka reo nofy anankidimy ireo ratsy ho anao vehivavy, ka sendra mahita an'izany tazomo ho anao rery, ary mitodia amin'ny Zanahary sy Tompo Allah mangataka doa mba tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao izany fa ratsy tokoa. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro ireo zavatra zay ho resadresantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.